Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Eo amin'ny fiainana dia izao ny zavatra mateti-pitranga. Ny zavatra tokony ho adinoana ny tena tadidy tsara ary zava-dratsy izay miteraka fankahalana avokoa ny ankabeazan'izy ireny. Fa ny zavatra tokony ho tadidiana indray kosa dia lasa adino mandrakariva. Mampalahelo tokoa isika olombelona satria matetika dia tsy mba mahatsiaro ny soa natao tamintsika mihitsy, na koa mety ho tsaroantsika ihany izy ireny saingy tsy dia asiantsika vidiny loatra. Nefa etsy andanin'izany dia ireo zavatra mandreraka na mandratra antsika ny tena tadidy sy fatohan'ny fisainantsika bebe kokoa. Amin'ny maha olona antsika dia mitranga izany, fa misy zavatra anankiray lehibe izay nitranga teto an-tany, miankina manaina izay natao anao soa, izay mila ho tadidiana isan'andro na ho aiza sika na ho aiza. Tsy inona izany fa ny fitiavana izay naseho an'i Jesosy dia ny nahafatesany hisolo ny toerako sy ny toeranao mba hanavotra antsika mpanota, na dia isika aza no tokony ho faty teo amin'ny toerany. Izany mari-pitiavana lehibe izany no zava-dehibe voalohany indrindra izay tsy tokony ho adinoana mihitsy raha tianao ny hanana fisainana madio, tsotra, tia mijery lafy tsaran-javatra, ho be fitiavana tahaka ny Kristy ihany koa. Izao mantsy no afatra ho antsika ao amin'ny Jaona 1:7-9 manao hoe: izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy nitiavantsika n'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka nirahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Feony Kalvari. Ni rana latsako mba ho avotra ho anao,
agirifirisinaria fafaurinanu nanju satizautiana ilayazu fijarina naritaku niatungana uzanaku katisaraka amiku anisiumanrakiza azavelana utakunila asapana vutana nata kasaitsaino ni tantaraku azavelana ulevunaku ilairana latsaku radio feo fanantenana azavelana utakunila asampana vutana nata kasaitsaino ni tantaraku azavelana ulevunaku ilairana latsaku zanitundraso sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana tsy ampiandry elanao zahay fefavonina ny teknisianina samma miaraka amin'ny fanja anolotra ity fomba fikarakarana nahandro tsotra ity ho anao indray anio dia meno finaritra ary matetika rehefa mikarakara sakafo isika dia ny voankazo no tena atao confiture kanefa azo atao tsara ihany koa ny mikarakara hanin-kotrana mba ho lasa confiture ka ny fomba fikarakarana vomanga ho lasa confiture zany no masaka no maninay aroso antsika eto. Ny zavatra ilaina dia tsy betsaka fa vomanga voapotsitra roa kapoaka, rano apa-efatry ny kapoaka, siramamy 1 kapoaka sy tapany. Zay zany ny zavatra ilaina. Averina indray vomanga voapotsitra 2 kapoaka, rano apa-efatry ny kapoaka ary siramamy 1 kapoaka sy tapany. Ny fotoana faharetan'ny fandrahoana kosa dia tsy maharitra fa any amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra any ho any. Rehefa avonina ary ny vomanga dia ndeha hiroso amin'ny fanamboarana ny confiture amin'izay isika. Voalohany indrindra aloha dia sasana madio tsara ny vomanga, dia mampangotraka rano, dia andrahoana ao anatin'io rano mangotraka io ilay vomanga. Ka rehefa masaka dia voasana ary potsehina alemy tsara. Zay zany ny fomba azahoantsika ilay vomanga indroan'ny kapoaka. Rehefa voaomana ohatr'izay zany ny vomanga dia alaintsika indray ny siramamy sy ilay rano apa-efatry ny kapoaka, arotsaka ao anaty vilany dia tanehana eo amin'ny afo malefadefaka mandra-pahalevon'ny siramamy. Rehefa hitantsika kosa fa levona ny siramamy dia akarina ny herin'ny afo, dia avela hitaingina eo mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra any ho any ilay siramamy efa levona tao anaty rano iny, mba hanjary sirop zany. Atao marihatra tsara, dia rehefa hitanao fa marihatra tsara ny sirop dia arotsaka ao amin'izay ilay vomanga izay nipotsehina, dia ny afo tsy ahena mihitsy fa vao maika aza afanaina atao miakatra, dia aroroana mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra
mba hanjaro lasa confiture. Rehefa hitanao fa manja tanora ny lokon'ilay confiture vomanga dia efa vonona izy izay ary azo tehirizina ao anatin'ny boaty vera. Mamerina indroa manaty trantsitra andeha averina kely ny fomba fikarakarana ilay confiture vomanga antsika. Voalohany indrindra ho isika dia sasana madio tsara ny vomanga, dia mampangotraka rano, dia andrahoina amin'io rano mangotraka io mba ho masaka ny vomanga, ka rehefa masaka dia voasana rehefa dia potsehina lemy. Etsy andanin'izay kosa dia alaintsika ilay rano sy siramamy arotsaka ao anaty vilany, dia tanehana amin'ny afo malefadefaka mandra-pahalevon'ny siramamy, ka rehefa levona ny siramamy dia atao be afo amin'izay izy mandritry ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra any hoany mba hanjary lasa sirop marihatra ilay rano-tsiramamyntsika teo. Rehefa hita hoe marihatra tsara ilay rano-tsiramamy lasa sirop dia arotsaka ilay vomanga mipitsehina, dia sady atao betsaka ihany ny afo, izany hoe tsy ahena mihitsy ny herin'ny afo fa kosa aroarona mandritry ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra ilay vomanga antsika mba hazahoana confiture tsara. Rehefa hitanao fa manja tanora ny lokon'ny vomanga dia mety tsara izay ny confiture, dia azontsika tehirizina ao anatin'ny boaty vera izy ka isaky ny mihinana izany dia mampiasa azy. Hitanao fa mora dia mora ny fomba fikarakarana azy, mahasotoa indray ary manao fampiarana dia mahasotoa homana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Mahafantatra azy. Faly manolotra izao dinika ara-tsoratra masina izao na manao kalebandretsikivy. Asaina ianao naraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny toejavatra sasany dia iankinanaina mihitsy ny fahafantarana na fahalalana olona na zavatra iray. Tsy fantatra tokoa mantsy ny mety anjoany olona iray izay tratra riva eo amin'ny toerana iray izay tsy misy olona fantany. Raha mahafantatra olona eo kosa io vahiny io dia tena voavonjy mihitsy. Manantitrantitra ny tenin'Andriamanitra fa varavarana hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay ny fahafantarana an'Andriamanitra sy Jesosy. Zao tokoa manko ny tenin'ny mpamonjy ao amin'ny Jaona 7:7. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Mazava ny dikan'izany, tsy manana fiainana mandrakizay izay tsy mahafantatra na miny tsy hahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy. Midika ho fiombonana sy fifandraisana akaiky ny fahafantarana olona iray. Miombona na amiray amin'Andriamanitra izany izay olona mahafantatra azy. Tsy mahagaga raha manana fiainana mandrakizay izany olona izany, satria mandrakizay Andriamanitra ary atolony antsika amin'ny alalan'i Jesosy izany fahasoavana lehibe izany. Mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny drafitra amerenan'Andriamanitra ny mpanota ho amin'ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy. Azo antoka io drafitra io ary atolotra ho an'ny olombelona rehetra. Ny faratampony amin'izany plano ny famonjena izany dia ny virenan'i Jesosy amin'ny hery sy voninahitra anolotra fiainana mandrakizay ho an'ireo nahafen'ny fepetra ny famonjena. Loza kosa no anjohan'ireo izay tsy nanao ny sitrapony. Noho ny fitiavany dia mampitandrina ny olona rehetra Jesosy mba ho mailo, satria misy fahavalo-pamitaka izay mampiasa ny tetika rehetra mba tsy handraisantsika ny famonjena ao amin'i Jesosy. Ny fisandohana ny tena tetikady mahomby ampiasainy. Hoy Jesosy mampitandrina ny olona rehetra, indrindra ny mpanarady azy. Matteo 7:7-8.
tsy izy rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay ny an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany androany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Tsy fantatra Jesosy ho izy ny olona izay toa manao asa tsara nefa tsy manao sitrapony rainy izay any an-danitra. Ka tsy sitrapon'Andriamanitra ary ve ny faminaniana, ny famoahana demoni, ny asa lehibe maro atao amin'ny anaran'i Jesosy? Marina tokoa fa ny amonjy ny olona amin'ny fahoriana no sitrapon'Andriamanitra. Saingy misy amin'ireny asa-pamonjena ataon'ny olona ireny no sandoka avy amin'ilay fahavalo araka ny ampitandriman'i Jesosy eto. Noho izany zava-dehibe ny mamantatra ny fahagagana, ny faminaniana, ny asa soa rehetra sao sanatria tsy avy amin'ny Andriamanitra fa avy amin'ilay fahavalo. Ambaran'i Jaona ny porofo ny fahalalana an'Andriamanitra izay mitondra famonjena. Jaona 1:2-7. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao ny soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ny fiombonana sy ny firaisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandreman'ny didiny no tena fahafantarana azy. Ny didiny dia didim-pitiavana. Raha tian'Andriamanitra isika manaraka ny marina ary manao soa amin'ny hafa noho ny fitiavana dia izany no atao hoe mahafantatra an'Andriamanitra. Izay tena tian'Andriamanitra sy ny namany dia ankatoa ampifaliana ny didin'Andriamanitra rehetra izay voafitina amin'ny teny 10 na didy 10 izay hitantsika eo amin'ny Ekôdôsy 20 ary anao asa soa izay akasitran'Andriamanitra ny olona toy izany. Ilay fahavalon'ny fahamarinana dia mody manao soa mba mitahany ny mpanaradian'i Jesosy. Ny famantarana sy ny fahagagana ataony dia tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny heriny sy ny fahefany ihany izay tsy mbola nesorina taminy. Ny olona mahafantatra an'Andriamanitra dia hahay anavaka ny sandoka sy ny tena izy. Tsy misy afa-tsy ny fianarana sy ny fandiniana ary ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no ahalalana azy sy iarovana ny fitaky ny devoly. Tsy fankafantatra tsara ny olona roa raha tsy mifandray sy mifanerasera. Tsy hafantatra tsara an'Andriamanitra sy Jesosy ihany koa isika raha tsy manatona azy. Tsy Andriamanitra miafina izy fa tena akaiky antsika tokoa. Miresaka amintsika amin'ny fomba maro izy ary ny teniny soratana dia ny Baiboly no faratampony amin'ny fanambaran'ny sitrapony. Hoy ny Joba 2:20. Fakazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Izany no ahatongavany soa aminao. Famonjena mihitsy no vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy izay ny rahany. Manomboka eto tany izany famonjena izany ary hitohy mandritra ny mandrakizay. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanao salamo ny amin'ireo izay mahalala azy. Salamo 1:4-5 Satria izany no niraiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Fantatr'Andriamanitra ny olombelona rehetra eto amin'ity planety ity. Fantany aho, fantany ianao. Miariary eo anatreany ny atsipirian'ny fiainan'ny olona rehetra. Te hamonjy asy ianao izy. Te hanandratra antsika any amin'ny avo. Inona nefa ny fepetra? Mahalala ny anarany, izany hoe manao ny sitrapony. Andesika hanao ny ezaka rehetra azo atao ianarany amin'ny mpamonjy io izay tia sy mahafantatra antsika tokoa ka nanolotra ny ainy hanavotra antsika mpanota. Ho avy tsoela Jesosy hitondra ireo izay nifankazatra taminy ary nahafantatra tsara azy
ho any amin'ny fonenana feny fahasambarana mandrakizay. Tiano nisan'ireo vovonjy ireo zasy ianao hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro faly izay satria Andriamanitra akaiky anay tokoa ianao ary te hifankazatra aminay. Misaotranao satria manana drafitra minjena anay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Ome fahazotoana hianatra any aminao sy Jesosy izay nirahanao izahay satria izany fahalalana izany no fiainana mandrakizay. Ampio izay hitombo amin'ny fifikirana anao ka rehefa iverin'i Jesosy dia mba ho anisan'ireo izay hoentiny ho any amin'ny avo izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Lalao atakany aratsy yana misehulany ny abibi ina tsy misy ntsony ny fitiavana Jesosy io aizy anao izany Ilay feo fanantenana. Tsinjokweny fony ilay sandrina mitsotra miazona tsy olona avo sandretry izany tsy avo tsako anao amikirako aminao tanteraka Jesosy mifanolorantenako amina ianamolo safidiko izaho zay lalana mazava fantatro Fanamadiha izinani
mandrakiza raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'reto adresy manaraka reto: pejy facebook feo fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. rindrampeo sy tononkalo, atolotry ny feo fanantenana. Amin'ny fofeny fankasitrahana sy fanajana no anasana ianao anaraka izao fandaharana rindrampeo sy tononkalo izao, iarahantsika mandray hery indray hiatrehana ny fiainana. Minofinaritra tompoko. Ny Tesalonianina voalohany 5:7 dia milaza amintsika hoe mivavah ka aza mitsahatra. Ilaina ny vavaka satria izany no fomba iresahantsika amin'Andriamanitra, amborahantsika aminy izay mahafaly, ny mahaory, ny mampalahelo, ny mahatezitra, ny fisaorana izay atao aminy. Izay rehetra ao am-pontsika ao dia azontsika resahana aminy avokoa. Noho izany, raha tianao ny fandray, ifampiresaka hatrany amin'Andriamanitra, ho lasa mpisakaiza dia mahasotoa mivavaka. Vavaka. Vao matsiaro na misaina fa mbola misy fofonaina, voaforona indray na tratra ny maraina. Velotsiky miramirana mahatsapa hafaliana, vavaka no asan-drato dia no fitahiana. Afantoy ny fisainana sy ny eritreritra rehetra anolorana fisaorana ho an'ilay tsy manampetra. Atokany ny fiainana anomezam-boninahitra, aneho mpakatoavana sy fiderana tsy mitsahatra. Vonina izy ny iaino faniriana tena lalina, voadininy ny fo mety arainandro manalina. Vondontsento mitomany sy manenina tokoa vokatry ny fahotana sy ny fanaranam-po. Antsoy mangina ilaray Andriamanitra tsy toa, ampandeferony izao aoka izy no ialoha. Andrandrao ny famonjeny mangataka mino, avelao izy no hiteny fantany izay mahasoa. Ka tsao aloha ny fanjakany fa mielo ny eto an-tany, ka hiaino sy velomy ireteny fikasany. Koloy hatrany ny firaisana amin'ilay mampahery, ka jio tsara tany mafy sao anisany ho very. Anao no voninahitra sy fahefana ambonindrindra, aoka ianao no ifehy ka metra sy andrindra. Angatahana aminao ary talahoana ifatratra, alaharo ny androm-piainana ka ataovy tonga lafatra. Mpanoratra Andriatiana Rasamuely. Matetika isika nefa dia mandre olona milaza fa tena tsy mamaly vavaka ara-potoana mihitsy ny Andriamanitra, na dia efa mivavaka mafitohinina azy izy. Kanefa izao ny tsarovy, tsy araka ny tokony ho izy ny fandraisan'ny olona ny atao hoe vavaka. Tsarovy fa tsy fampafantarana an'Andriamanitra izay zavatra tsy fantany ny vavaka ataontsika. Andriamanitra dia efa mahalala ny tsy ambaratelo ny ao am-pontsika ao, ny tsy ambaratelo ny olona tsirairay.
tsy nivavaka lava reny na tononona mafy be no enon'Andriamanitra, tsy mila izany izy. Fefa mamaky ny ao am-pontsika ao izy, na dia tsy mbola miloha-bavakory aza isika. Ary manoro hevitra antsika ny soratra masina ao amin'ny Matio 9:1-9 sy ny 7 manao hoe: fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly ianao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa atao noho ny hamaroan'ny teniny no ihainoana azy. Ilay raintsika izay mahita ny miafina dia hiaino ary hamala ny vavaka ataontsika araka ny fotoana sy ny toe-javatra mahamety izany. Izano ampitony irefutumani feno faurina sy adintsaina izareno andray mifivavakire mijaly izare lazao nani alinaza tonangina tsinamali nyandro nandalo avoko totsy nisy feony famona izy reny rao vinavao mandre sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay. Izano ampifaly ireory malahelo manantena fiononantsaina miandrandra fitonina miandry famonjena izare lazao ireo manantena fa Jesosy no mpamonjy no azo fiadanam-po avy ny fotoana ny ala elofona zay falinindray sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay sofanisy anao riray miaino sy mandray afaka mpitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazo anay ray tena tianay
zay no ny vavakay. Mba fantatrao moa fa ny vavaka atao amin'ny fiatsaram-belatsia dia fanira tsy ranan'Andriamanitra ary tsy afaka hiaino izany izy satria tsy mamaly afa-tsy izay vavaka atao amin'ny fotoko ilay Andriamanitra raintsika arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:15-10. Tsarovy hatrany fa ny vavaka dia tsy manova ny asan'Andriamanitra fa mampifanaraka antsika amin'izany asany izany. Tsy manova ny fanatanterahana ny adidy tokony ataontsika ihany koa ny vavaka ary tsy manolo ny trosantsika amin'Andriamanitra na oviana ihany koa izany. Tsarovy fa ny hery avy amin'ny vavaka dia vao maika aza mametraka antsika amin'ny fanatanterahana ny adidintsika andavanandro fa tsy hoe isika milaza ho kristianina indray ny lasa mpandositra didy. Ny vavaka ho anao. Ny vavaka ho anao hatr'izay fotoana ela tsy nihonantsika izay. Ny vavaka ho fandrao ny hanim-bata vela ho fongana indray. Nandritra izay fotoana tsy nihonantsika izay. Ny vavaka ho anao sao amin'ny tsy ahoana dia lasa ianao fa may taitra andrandram-bao. Ny vavaka ho anao hatr'izay fotoana tsy nihonantsika. Ny vavaka ho fandrao lasa ianao ny voana manjary mangatsika. Mitsoka dia mitsoka ny rivom-panafiana alefan'ny Satana ka maro no sodoka tsy ampy fandinihana rehevo dia voatana. Ninona mitranga, ninona miseho. Ny vavaka hatrany no aza atao kinangana koa mankaleo fa fandresenao izany. Sofa nisy vavaka azo nampakarina tamin'ny kalalana ho amin'ilay tsy mba manavaka sy tsy sasatra manarina ireo lavy no afana. Mpanoratra Rabekoto 4 Bernard. Eo amin'ny fiainana ihany koa dia betsaka ny fakapanahy izay mitombo isan'andro alefan'ny Satana mba hamandrihana antsika ho lavo. Kanefa raha tiantsika no voaro amin'ny herin'ny finoana dia asan-drato amin'Andriamanitra ny etaeta-pontsika rehetra ao anatin'ny vavaka mangina mba hanoherana ireny fakapanahy alefan'ny Satana ireny. Tsy mahay manao ninina mantsika raha vao misaraka amin'Andriamanitra. Ko raha tiantsika ny ahatohatra ireny hery miasa mangina izay mitaona antsika hanalavitra an'Andriamanitra ireny dia aoka hidodododo hangataka fanampiana amin'Andriamanitra avy hatrany. Raha tsy manao izany mantsika dia tsy ahomby na dia hiezaka toy inona aza mba hamotika ny avonavona sy te handresy ny fakapanahy hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny vaventy indrindra izay mitarika antsika hanara-po amin'ny fahotana ka mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra. Izao ny torohevitry ny Baiboly eo amin'ny Lioka 2:2-5 tapany 2 manao hoe mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ray ny fakampana fefeo tsy anjady ireo fandrika mamay zay manintona ny fo satria mifono tombotso nefa fantatro ireny fa tsy sitraka arovire ity foko malemy ndrao ao devo babony tsy atsiaro anao fenony fana azonay manavaka
ny famarinana sy ny sandoka ray ny aizy mitatao tsy ahafahanay mandeha eo aminao fa manako na fijery tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitraka ny teninao no jiro anazava sy ho fanilo ny tilalana izay ho ale feno ny fana vazonay manome ireo avanay tsy mba manana ny feo ny fanantenana ny teninao no jiro anazava sy ho fanilo ny tilalana izay ho ale feno ny fana azonay manome ireo avanay tsy mba manana sy ireo namanay tsy mba manana tsarovy ary fa ilay Andriamanitra izay ivavahantsika dia tsy mitaky teny tsara rafitra na hevitra tsara lahatra ao amin'ny tonom-bavaka ataontsika fa ny fotorotoro sy manetry tena ary vonina hianatra amin'ny an-tsitrapo izay no ilainy tsy mila mpanelanelana izy rehefa te hiresaka aminy ianao fa afaka mifandray amin'Andriamanitra amin'ny fotsotra ianao ndeha ho resahana aminy avokoa izay ao anatin'ny fotsika ao ninonina fa ho enoina izany afaka miara-mandeha amin'Andriamanitra ihany koa isika fa tsy hoe ao an-trano ihany na any am-piangonana na rehefa mivavaka mandohalika fa mandritry ny asa ataontsika dia afaka milaza aminy ny fihetsepontsika rehetra sika kanefa tsy ho renizaniza izany afaka misandratra ny ambonin'ny tabataba ny lalambe sy ny firondrona ny milina ny vavaka izay ataontsika irinao ary ve ny anana namana mahatoky sakaiza tsy mamadika ary ray-pamaly vavaka sady be fitiavana izay ao an-danitra ao mazotoa ary mivavaka satria ny vavaka no hain'ny fanahy io ny tsy ambaratelo ny herin'ny finoana ny vavaka no mampiray antsika amin'ilay loharano ny fiainana dia ilay Andriamanitra be fitiavana izany izay manao tsinotsinona ny vavaka na manao atsirambina izany dia manapaka ny fifandraisany amin'Andriamanitra koa manomboka an'io ary dia ndeha isika anao izany fampiarana amin'ny vavaka izany apetrako aminao Andriamanitra ny fiainako rehetra ka antananao ao no hitoetra apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza fa antananao no toerana sahaza boraiko aminao ny tsy ambaratelo sy ny alahelo zay mamelovelo ty zazavery matsiaro rery azafoy tazony ampofoy dia izay iry izay koa no entinay mametraka ny mandrapitafa aminao na manao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana rindra-peo sy tononkalo anao teto niaraka tamin'ny teknisianina samina tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremitanjo Andriamanitra ny fiainako rehetra ka antananao ao no hitoetra
apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza hatrehony asa andavanandro arao mikinasa ianao no hitandro tolory ny sandry ny fianakaviana ianao no andry ori tompotina ny zava-mitranga ny lanitra manga ny rao mitatao dia antananao ny lali ny drindra ato ansaiko iriko irindra aminao riraiko apetrako aminao andriamanitro fiainako rehetra ka antananao ao no hitoetra apetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrikaza fa antananao no toerana sahaza ny vatako tontolo na dia ny singiam-bolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina nalava na foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iaya iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao arioano toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao eo atsandrinao apetrako aminao eo nitoerana sahazy ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana tianao ny ahafantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny raty sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany tsy maintsy mpandray anjara amin'izany zaho sy ianao na fantatrao zany na tsy manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no maniny feo fanantenana ho anao mandehafasa ary sms amin'reto laran'ny telefônina ireto 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana mirabanao indray amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso isaoranareo
ainao manjery samy hafa izay mandefa ny fandarana vokarany feo ny fanantenana ny AWR. Ilesona ianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy dia anampy antsika betsaka amin'ny fatakarana izay lazain'ny Baiboly manontolo mihitsy mahakasika ireo loha hevitra lehibe manokana. Misy fitsipika mifeny fomba ahatakarana izay voalaza ao. Fitsipiky ny filazana voalohany no andikana azy amin'ny teny malagasy. Fitsipiky ny filazana voalohany. Aka ohatra sika mba hatakaranao ny tinambara. Ny akamaroan'ny fandaram-pianarana any amin'ny université dia manomboka amin'ny taranjaka-pibeny, izay matetika omena laharana hoe 100. Taranja mahafoaka ireo foto-kevitra kapobeny manandanja izy io. Izay raisina ho fototra hiaingan'ny fianarana lalindalina kokoa, izay omena ny mpianatra ahamora ny fianarana amin'ny tsipiriany kokoa ao anatin'ilay taranja ianarana. Dia takan'izany koa, rehefa mamaky Baiboly manontolo isika dia ahita fa manana taranja fototra akapobeny koa Andriamanitra. Ary ao amin'ny boky ny Genesisy no ahitantsika an'izany taranja fototra izany, izay ampidirany ireo hevitra fototra lehibe. Ary izany dia anamora ny fandiniantsika na ny fianarantsika ireo hevitra fototra lehibe ireo amin'ny tsipiriany kokoa manerana ny Baiboly manontolo. Ho hitantsika ary fa ny filazana voalohany momba ny hevitra anankiray ohatra hoe ny fitiavana, indrindra ao amin'ireo toko voalohany ao amin'ny Genesisy, dia mametraka fahalalana kapobeny momba n'izany hevitra izany, izay anampy antsika ahatakatra ny fampiasana azy any aoriana ao anatin'ny Baiboly manontolo. Ho jerentsika reto loha hevitra manaraka reto, izay raha haintsika tsara dia namora ny fianarantsika izay rehetra lazainao amin'ny tenin'Andriamanitra manontolo momba azy ireo. Anisan'izany ny antsoina hoe fahamarinana. Eo koa dia amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ny amin'ny fahafatesana, ny amin'ilay menarana na ny devoly, sy ny sisa. Dia ho hitantsika fa manodidina n'ireo loha hevitra lehibe ireo ny mahakasika ny hery mifanandrina, ny pilano ny famonjena, ny tsy maintsy ho fiafarany ady, ny fanaovany tsara sy ny ratsy, ary ny anjara toerantsika olombelona ao anatin'izany. Ity fitsipiky ny filazana voalohany ity, izay moa no antsoin'ny mpandalina Baiboly sasany azy amin'ny fomba fianatra Baiboly, fa ny tena heviny dia ny hoe fitsipika na lamina fa tsy lalàna no tena tokony ilazana azy, satria tsy voatery ho raikitra amin'ny fikaroana rehetra atao izany. Ka ny fitsipika na lamina ho isika izay hita na amin'ny fandiniana ny Baiboly ankapobeny na amin'ny fandiniana mahakasika ireo faminaniana ao Baiboly dia izao: ampitomboin'Andriamanitra tsikelikely ny fahalalan'ny zanany araka ny fandehan'ny fotoana, dia atombony amin'ny hevitra fototra izany. Avy eo dia hitariny tsikelikely hatrany hatrany araka ny androsony ny fotoana andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny fotoana na ny taonjato mihitsy aza, fa indren'Andriamanitra izany. Ireo zavatra niseho voasoratra ao amin'ny Baiboly anie dia niseho nandritra ny taonjato maro, kanefa tsy misy fahamarinana mifanipaka ao, fa mifameno. Manasanao hamaky izay voalaza amin'ny Isaia 7:15. Isaia 7:15. Maina ny ahatra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitra dia aharitra mandrakizay. Manampy an'izay ny eo amin'ny Malaki 7:5. Malaki 7:5. Fa izaho Jehova dia tsy miova, ary ianareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Dia mbola pitsika anankiray ihany Hebreo 7:15. Hebreo 7:15. Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Inona ny fitsipika azo noraisina avy amin'ireo andinin'ireo, izay anampy ianao amin'ny fandiniana araka ny tokony ho izy, ny faminaniana.
Andriamanitra sy ny fahamarinany dia tsy mba miovaova. Mazava izay. Tsy mba miovaova tahaka antsika olombelona. Ka hoe androany zao amin'ny manaraka mifanohitra amin'izay lazainy indray, tsy tahaka an'izany Andriamanitra. Mitoetra tsy miova tahaka azy ny fahamarinana, fa isika ny mila mitombo amin'ny fahalalana an'izany. Ny zava-misy anefa dia izao, izay heverina ho fahamarinana fa tsy ny fahamarinana no tena resahana betsaka ao amin'ny tontolo moderna misy antsika. Satria heverintsika olombelona ho zavatra azo ovana sy miovaova arakaraka ny fandehan'ny fotoana mantsy ny fahamaritana ny hoe fahamarinana. Ary amin'ny toe-javatra sasany aza, ny hevitry ny atao hoe fahamarinana mihitsy no heverina ho mampiaya. Zay no vokatry ny fomba fijery maha-olombelona voafetra. Rehefa mamaritra ny fahamarinana kosa Andriamanitra dia tsy miova hevitra zany. Tsy miova zany. Fa ny fahazoantsika azy miamitombo hatrany, miamitombo hatrany, miamanan-karena hatrany. Rehefa manomboka mampianatra fahamarinana anankiray amin'ny vahoaka ny Andriamanitra dia mario tsara fa averimberiny amin'ny fomba samihafa zany. Azo antoka fa ny fiverimberenan'ny fitsipika na lohahevitra mifandraika amin'iny lohahevitra iny ao amin'ny Baiboly dia tsy mampiova ny heviny velively, fa ny fanohitra amin'izany aza, satria nataony zany mba hampazava n'ilay fahamarinana misy kokoa hatrany. Arak'izany dia tena ilaina zany ny manana fahatakarana tsara ny bokin'ny Genesisy, zay fototra rehefa mandinika ny faminaniana. Sy ny mitahiry an-tsaina zany fahalalana fototra izany eo am-pandinihana ny Baiboly manontolo, satria ao no anazavana voalohany ao anatin'ny bokin'ny Genesisy no anazavana voalohany ireo hevitra fototra maro ao amin'ny Baiboly. Ny fanontaniana mipetraka zany tamin'izay fiarahantsika mianatra teto androany izay dia izao: nahoana ny zava-dehibe tokoa ny tsy hamelantsika na iza na inona handemy ny finoantsika amin'ireo fahamarinana izay tsy miovaova ao amin'ny Baiboly. Ny fahamarinana tsy miova, fa ny famerimberenana an'izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia manamafy orona, manamora ny fahatakarantsika azy. Be dehibe ny fampianaran-diso mandeha amin'izao fotoana izao izay miezaka mandiso na manova mihitsy ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Ary misoko mangina ny fidirany. Tsy vitsy ny mpaminany sandoka na mpampianatra sandoka izay ampiasain'ny Satana ary famantarana izany araka ny lazain'i Jesosy fa efa manakaiky ny fiheviany eny amin'ny raolanitra. Tsy tiantsika hitondra fahaverezana ho antsika ny tsy fahalalana, ny fahamarinana. Inoko fa manampy antsika izay ndresahana androany amin'ny fandinihana ireo hevi-dehibe fototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra miainga avy any amin'ny bokin'ny Genesisy. Izay raha fitinina sy tsorina izy. Dia manao matram-peona vetivety indray amintsika ahitantsika ny fomba ampiarana an'izany amin'ny alalana lohahevitra vitsivitsy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR